Mankasitraka anao ry izay tokolahy sy tompoko vavy ary manatitra ny araba ihany koa amin'ity takarivan'ny alatsinainy ny fiandohan'ny herinandro ity. Minitra maromaro ny rahantsika eto atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao ka dia manasanao zahay anaraka izany hatramin'ny farany. Maromaro ny matoam-baovao izay ho taterina amintsika eto amin'ity takariva ity. Isany amin'izany ohatra ny sehatra sosialy ny tranga tany mandoto tany izay nafatesana zandary iray, zandary am-perinasa izy ity. Ankoatra izay ihany koa ny olana eo amin'ny famatsiana hena ho an'ny eto an-drenivohitra indrindra na fitarainana ihany koa izany ka dia hoentina amintsika ny sehatra politika sy ny faneho-kevitra samihafa atao aorianan'ny namohan'ny seni ny voka-pifidianana vonjomaika atao anatin'ny fifidianana lolona ny farany herinandro lasa teo dia nazahoana akony ihany koa izany. Rehefa notazomina nandritra ny rovolana ilay zanaka mpandraharaha tao Tomasina Iarno eto ny Tinambara. Raha araka ny vaovao voaray farany dia tratra tamina toerana iray tanatina tranona mpandraharaha ity zaza ity. Salama tsara izy, tsy naninona saingy reraka kosa noho ny zavananjo azy. Olona roa no efa voasambotra treto raha ny makasika ity raharaha ity. Raha tsy haivina kely ny zavantranga dia tany amin'ny 13 ny volana novambra tamin'ny taondasa dia nisy nakakeriny izy da raha iny izy andeha hianatra iny iray volana tao aorianan'izany, izany hoe ny 20 desambra lasa teo dia novonoiny pakakeriny any kozinany Arnaud io ary nateriny teo amina toerana iray tsy lavitra ny toeram-poninan'ny Arlon Ramialson izay rainy Arnaud sady dadatoany any ihany koa izany. Nisy ihany koa moa ny fangatahana vola izay mitetina 4 tapitrisa euro tamin'ny ray aman-dreniny izany tany ambolohan'ny tany ary nidina trany amin'ny ray faingo 5 tapitrisa euro izany taty aoriana. Araka ny fantatra moa dia nisy ny fandoavana vola amin'izao fahavitsorany Arnaud izao. Isan'ny fanontaniana mipetraka ary amin'izao fotoana izao ny makasika ny hoe mbola hitohy sa ho tapitra treto ity raharaha Arnaud ity satria vao tsy ela akory izay dia nahazo fandrahonana ny fianakavian'i Arnaud amin'ny hoe havotsitry Arnaud raha toka mamme vola zany ireo ray aman-dreniny nefa tsy ankilany kosa ireo jiolahy dia nanamafy fa malifaty ny fianakavian'i Arnaud sy ny G6 ny tompona andraikitry ny filaminana zany ireo jiolahy ireo. Aorianan'izay fanontaniana mipetraka zany mbola hitohy sa ho tapitra treto ity raharaha Arnaud ity. Atao aorianan'ny fahavitan'ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao dia mbola mitohy hatrany ny fanesorana eo ihany koa ny fanaraha-maso ireo mpivarotra amoron-dalana Analakely sy ny manodidina izany. Fiara vaventy mitondra ny polisy munisipaly nampiny ireo polisy kominaly no tonga anjery fotony nanara-maso ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Maro dia maro moa no etsika ny tanterahana mifanandrify amin'ity sorana mpivarotra amoron-dalana ity. Ny akon'izay ary taterin'ny Jemima Radaniel eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Tsy nahitana mpivarotra amoron-dalana teny Analakely sy ny manodidina androany, malalaka ny arabe. Mbola maneho ny fanaraha-maso amin'ny fanadiovana ny tsena amin'ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana ny eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Ny famerenana azy ireo ao anatin'ny tsena misy 40 eto Antananarivo ny tanjona raha nambara ny tompony andraikitra avy ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra. Ny fandaminana ny tsena dia mbola mitohy foana ihany. Eto Analakely sy manodidina efa nanomboka niditra kely kosa eto amin'ny petite vitesse iny. Izany hoe ny mpivarotra izany dia entanina foana sy esorina mihitsy izy ireo amin'ny tsena ety amoron-dalana ampidirina any anaty tsena. Mbola mitohy foana izy izay. Ny toerana izay efa nitenenana azy ireo ary izy ireo dia efa mahafantatra an'izany dia ny tsena izay efa misy eto Antananarivo izany hoe misy 40 isan'izy io dia satria izy ireo tao anaty tsena ihany no mivoaka anakety ivelany dia hoe averina ampidirina anaty tsena izy ireo. Raha ohatra ka tsy mety amin'izy ireo ilay tsena dia afaka mamonjy koa izy ireo tsena isan'andro, izany hoe alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy Antananarivo manana tsena, ohatra hoe alakamisy any Mahamasina, sabotsy any Isotry, alarobia any Andravoahangy. Etsy ankilany tsy manaiky ny analana azy ireo mpivarotra mitaky ny hanomezana toerana ahafahana maneho ny asa andavanandro ny reto farany. Nenay moa zany zao eto lany fivondronana izay satria zay moa mpivarotra amoron-dalana. Mpivarotra amoron-dalana izay dia nampanantenany ben'ny tanàna neny Lalora Valomanana fa izy mifoto zavitsasa ho atao anay zay vao alana amin'ilay toerana misy anay. Nefa hatramin'izao mifoto zavitsasa mbola tsy hitanay hoe ahoana na ahoana nefa zay ny esorina ka lefa mpanantenana tsy hay hoe ahoana na ahoana fa ohatrany
dia magaganay moa zany hitondrana basy moraiky zay nefa an'izay mpivarotra amoron-dalana zany nefa ny zay tsy mangalatsa tsy mpanao kidina pina tsy dahalo any atsimo azao le herim-pamoretana hoe vonona ve le vahoakanao na sa hoe ahoana tena mitady amin'ny tena marina nefa enjena ohatra n'izao hoe ny fampanantenana hoe fambahatrosoana eto Antananarivo dia mpivarotra nefa enjena ihany hitondrana basy maninona raha le any atsimo ny hitondrana an'izany tsy rariny zany hoe fanjakana tsy hita hoe zay anaovana anazy le faky be eraky ny Antananarivo fiena mpivarotra 5 tamin'ireo mpivarotra nanoratra anarana misy 300 tsetsy amin'ny boriboritany voalohany no efa naka ny badge ahafahany miditra amin'ireo tsena ara-dalàna misy 4 eto Antananarivo raha ny nambarany ny tompon'andraikitry ny commune.